Université eto Madagasikara potika ny tsy fananam-bola. Mpandraraha Université Akatso manome 2.70 ora ny fanjakana. Ny alohan'ny fifidianana RAVAO ny CENI HATSANGANO ny LALANA vaovao. Alarobia faha 20 volana Septambra ny taona 2024 amin'ny kafaliany indray no ianako aminao ato anatin'izao fampalalama-baovao izao. Manolotra ny araba ary tompoko lasy tompoko vavy manasanao naraka ny fotoanany vaovaontsika hatramin'ny farany. Ny pejy fampianarana avy an-trany ary dia tsy mbola nivaritra amin'izao ny olona ny mpandraharaha sy ny mpiasa eny amin'ny Université Akatso eny. Manome 2.70 ora ny fanjakana araka izany ny mpiasa sy ny sindika ny mpiasa fa iroso amin'ny fitokonana ny alatsinainy ho avy izao raha tsy mivany olana izy ireo. Ho arantsika ary ny fanadihadiana eo amin'ny sary sy rendransary ny Manorandre Malala. Manodidina ny 20 volana ny fandraisan'ny mpiasa sy mpandraharaha karama ety Akatso. Efa ny 20 volana nefa izao tsy mbola nivoaka ny karama volana Septambra. Manahy ihany koa ny mpandraharaha fa tsy misy volan-dovana ny karaman'izy ireo intsony. Hatramin'ny volana Janoary teo mantsy dia ny Université madiodio hatrany no niantoka ny karaman'ny mpiasa raha tokony fanjakana amin'ny alalan'ny famatsim-bola na ny subvention. Lany tanteraka amin'izao ny vola eo am-pelatanan'ny Université satria nandoavana ny tampo-karaman'ny mpitsara baccalauréat. Ny vola avy amin'ny fanjakana ihany koa anefa tsy nivoaka ihany. Izay no mahatonga ireto mpandraharaha ireto iroso amin'ny fitokonana ny alatsinainy izao raha tsy miva mandra-pahatongan'izay ny olana. Nitapaka tao amin'ny assemblée générale zany dia hoe tonga dia tsy miasa manomboka androany fa tsy maintsy nanao dépôt an'ilay sommation 72 heures au niveau an'ny présidence tompon'andraikitra voalohany atao amin'ny université. Dia efa napetraka androany le nanombopetraka nanomboka androany izay le 72 heures zany fa ny grève zany dia manomboka amin'ny latsinainy ny grève. Mivondrona manao ny fitakinany avy amin'ny Université Akatso, Soavinandrina ary Antsirabe. Votoatin'ny fitakina mazava ho azy ny resaka karama. Ny fitakina dia hoe mitsifisinin'ny karama satria zany raha nandray karama izay tamin'ny mois d'août dia semaine du 20 zay nandray karama. Nefa ny tsika zao efa le 29 septembre zany hoe efa tara 6 andro zany ny karama zao sady henonay fa hoe tsy hisy mihitsy le vola dia zay ny anton'izao le fitakina zao. Sy antony anankiray koa le hoe resaka rubrique 554 hoe ho tapahana le izy dia iny tsy fantatra mazava hoe ho tapahana tsy ho tapahana ka zay zany manana iaho hoe sao dia ho tapaka le izy dia tonga dia ao anatin'ny fangatahana iny fitakina mpiasa ety amin'ny université le tsy azo tapahana le rubrique 554 da amin'ny unité de technicité. Raha tsy ahivina efa nisy ny fihaonam-be nataon'ny mpiasa sy ny mpandraharaha ety Akatso ny 15 ny volana Septambra teo. Saingy tsy mbola nivalo izany hatramin'izao ny olana. Efa nisy ihany koa moa ny fitokonana nataon'ny mpiasa ny volana Melasa teo. Mpiasa manodidina ny 200,000 no voakasika izay tsy fahazoana karama izay. Eo amin'ny pejy ny toe-karena kosa indray dia iroso amin'ny fanafarana vary hatramin'ny 9 taona ny fanjakana amin'ny ity taona ity. Inona no mety ho akon'izay ho an'ny Malagasy ho an'ny fanjakana eo amin'ny lafiny ara-toe-karena. Faliery Ramakavelo, mpahay toe-karena no mitondra amintsika ny fanampanazavana misy kokoa ato anatin'ity fanadihadiana ity. Sary sy rindran-sary ny Manorandre Malala hatrany. Raha isan-taona vary 4 taona no afaran'ny fanjakana Malagasy. Nampiakarina ho 9 taona izany ankehitriny. Midika aloha izany fa tsy ampy ny famokarana eto Madagasikara. Tsy mbola mahafehy ilay autosuffisance alimentaire isika na ny fahaleovantena ara-tsakafo. Fiakinan-doha izany mazava ho azy. Raha ataony kady mahatratra hatrany amin'ny 300 tapitrisa $, na enina amin'ny 730 miliara ariary ny vola mivoaka amin'ny fanjakana Malagasy amin'ny fanafarana io vary 9 taona io. Nahoana ny tsy famokarana eto amintsika no hatsaraina? Nahoana ny manome vahany indray ny tantsasy ny firenena vahiny? Mazava loatra fa rehefa manao importation tsika dia mila mividy devise ary raha vao betsaka kokoa ny devise vidiana noho ny devise varotana dia miakatra ho azy zany vidin'ny devise dia mitsotsorika ny ariary.
fa ny tena problema tsy dia tena any amin'ilay resaka devise loatra raha amin'io resaka vary io fotsiny. Ny problema ny vary eto Madagasikara zany dia hoe maninona tsika manana tany, maninona tsika mahay mamboly vary, dia maninona tsika mbola manafatra foana. Raha misy ihany ny vola dia tena dia any amin'ilay resaka autonomie autosuffisance alimentaire ny hitako hoe zava-dehibe indrindra, satria ianao zany sady manome sakafo amponao aminao no manome asa sy vola ho an'ny mponina aminao. Afaka miroso tsara amin'ny fahaleovantena ara-tsakafo isika raha ainy manavaka ny laharam-pahamehana. Toy ny fanampinan'ny tantsaha amin'ny fambolena sy ny fotodrafitrasa. Afaka ivelarana tsara raha io teti-bolana farana vary io no ampiasaina amina fotodrafitrasa. Miaina amin'ny tantsaha no sady tsy miaina amin'ny vary stock avy any ivelany ihany koa isika. Mety hiditra vantiantoka aza ny fanjakana amin'ny fanafarana vary. Ary ny tena afaka ny opérateur mahay an'izay loi de l'offre et de la demande zay dia ny opérateur privé, satria ny opérateur public ane na tiana na tsy tiana tsy maintsy misy pression politique foana. Dia raha vao pression politique zany mandeha dia tsy tena le prix tena izy tsony mivoaka eo fa na hoe lafo be loatra na io ambany be, ka na lafo be loatra izy na ambany be tsy maintsy misy olona vo foana eo. Raha ohatra izy ka lafo be loatra ny mpanjifa mivo, raha ambany be loatra izy le fanjakana mividy zany misy déficitaire, ka iny déficitaire iny ange tsy maintsy niatranao foana ny andohany iny satria tsisy vola milatsaka avy any an-danitra eo. Mbola sarotra ho antsika aloha izany eritrereto ny ilaza fa hain'ny fanjakana malagasy no manavaka sy mijery ny laharam-pahamehana ho an'ny vahoaka tantaniny. Vaovao mifandraiky amin'izay lafiny ara-toekaren'izay hatrany any amin'ny faritra dia misavoritaka tanteraka ny ao Mahajanga ao amin'izao fotoana izao noho ny tsy fisianisolika any an-toerana efa hatramin'ny omaly alina io niteraka olana indrindra ho an'ny misehatra amin'ny asa fitaterana izany. Samy mamonjy MBS Mahajanga. Misavoritaka tanteraka noho ny tsy fisian'ny carburant ny fitaterana eto Mahajanga amin'izao fotoana izao. Nanomboka omaly dia efa nanomboka tsy nisy ity carburant teto Mahajanga ary nitoy io maraina io. Niezaka nanantona an'ireo mpitondra bajaji izay nantany ny makasika tsy fisiny ity carburant ity. Lahatra be. Aiza anao nitady nahita tamin'ny zovena rata dia malana feria mangaso. Mbola tsy naza nazo fa nazo. Tamin'ny maraina tany amin'ny sel tany. Dia ampy ziskariva zany ampiasana sa tsy ampy? Tsy ampy. Tsy ampy. Dia ohatriny nefa ny adavanao isanandro? 160 000 par jour là. 160 000 par jour? 160 000. Akoatra ny fanampanazavana izay nomeny ity mpamely bajaji ity dia nanomboka omaly ariva tokotokony tamin'ny 4 na tamin'ny 5 teo eo no niezaka nitady an'izany carburant zany tenany ary tsy nahita mihitsy. Raha tsy dia omaly efa arivariva no nafany nampiasa ny bajaji sy ny lasantsy izao iasany amin'ity maraina ity. Miandry araka izany tenany mba isiny izany carburant izany alohan'ny isany alohan'ny 12 mba afahany mitady vola amelomana ny vady aman-janany. Fa raha tsy izany dia tsy misy ny oentina mody mihitsy ny tenany ny arivan'ny andro. Iverny eto Antananarivo kosa isika atao anatin'ny toy ny vaovao manaraka dia mpivarotra amoron-dalana iray no nitondra fitarainany manoloana ny fiatsika niatra tamin'ny maraina teo tetsy Mahamasina. Lasa ny polisy ny entany tsy vitan'izay fa mbola takin'izy ireo volatra amin'ny 3 hetsy ariary ihany koa ity mpivarotra ity amin'ny tokony hamerenana ny entana aminy. Waratsika ary ny fanadiadiany ando miaratina sy tahiriny aina. Dia nalain'le grillage quoi. Dia sezako fipetrahako dia ny entako rehetrarehetra namantony entako tony nalainy lasany tany daholo le entako nefa nafeniko tao misy bofo mobile zay namantony misy bofo mobile zay mivarotra eo akaiko dia efa nafeniko tao daholo le entako rehetrarehetra zany napirimiko tao amin'le ana satria efa hitako le izy nandroaka le papayan'olona tery akaiko tery dia nafeniko tao dia ozy izy mantso an'le ankizy lahy le mpivarotra ao amin'le bofo mobile hoe elazany ozy izy mpanafina entany reto mpivarotra rehetrarehetra reto dia tsy niteny le ankizy lahy dia avy eo vahano forceny tao le tomobile an'olona dia nirofony tao daholo ny entako rehetrarehetra nefa efa nafeniko tao anatin'le tomobile dia tena mampalahelo anay izany le zavatra ataon'le fantseko fanjakana sa ny commune sa ninona fa rehefa tsy mahay mitatanareo dia melanareo teo amin'ny toeranareo fa mijaly izay vahoaka tena mijaly izay tena mampalahelo anay zavatra ataonareo
tena mampalahelo anay vatra traiza ninona sady daroana ny alaina ny entany tonga taty Anosipatrana angalana vola telo hetsy ndray tsy mivoaka eo ny entanao raha tsy mandoa telo hetsy ianao valerana entana amidy koa raha tsy misy telo hetsy inona ny telo hetsy omeko anareo ao sa angalatra sa ninona angalatra ho samborina konko dia tsy hitako ihany izany hoe inona ny zavatra ho ataonay tena tsy hitanay tena leo anareo zay leo anareo tanteraka zay tena leo zay tsy hitako izany zao ny zavatra ho ataoko hoe inona tsy manana zavatra atao aho za olona mananjanaka za manofa trano tsy hitako hoe inona ny zavatra ho ataoko entana kely reto zao reto entany reto tsy hitako hoe inona ny dikany reto amidiko reto dia inona ny dikany reto ny entako valenana le entako rehetrarehetra any daholo. Niteraka resabe teny anivon'ny gazety sy ny tambazotra tserasera kosa ny mahakasika ilay rara Ethiopian Airlines eto Madagasikara. Nambarany androany fa voninahitra izy ireo anoho ny asany rehefa misokatra ny sistan'ny Madagasikara ary tsy manana olana ara-teknika araky ny feo miely. Fanazavana ary. Iresaka momba le resaka volan'ny Ethiopian Airlines izay niseho tany amin'ny social media sy magazine sy ny journal na gazety eto Madagasikara momba ny opération Ethiopian Airlines zany no tena antony conférence de presse androany ity izay miteny eto zany izay fa tsy marina izay zavatra navoakan'izay social media na magazine izay na ny gazety. Voalohany aloha zany mety hoe nisy zavatra azony izy gazety tany nampatonga zareo ny teny an'iny nefa tsaratsara foana manontany concerné zany ny Ethiopian Airlines hoe marina sa diso le vaovao zay ahely tsy nisy olona nanontany momba ny resaka hoe volan'ny oktobra iny na tsisy olona nanontany taty amin'ny Ethiopian Airlines donc tsy marina zany ny zavatra ny ely iny ny Ethiopian Airlines zany dia manaiky fa anao ny vol rehefa misokatra amin'ny frontière dia vonona ny anao ny vol ary tsy manana problème na capacité na avion na resaka koa hoe network zany. Vaovao tapatapany mahakasika ny fifamoivoizana dia ny tolakandro teo tokony tamin'ny 3 ora tanoany taxi be iray 119 no tapaka isatra raha hidina namonjy atovoiny. Fiara maromaro teo alohany vokatr'izany no voafoaka ka niteraka fahasimbana tamin'ny reto farany izany. Tsy nisy ny anana fohy saingy tsy mbola voafaritra mazava kosa ny naratra vokatr'ity loza ity. Efa tena ny sesisesy loatra ny loza mpifamoivoizana teto amintsika tato ato izay. Tsy an-tanàna lehibe io tsy amin'ny lalam-pirenena fa saika isehony izany avokoa vokatry ny fandehanana mafy ny olana eo amin'ny teknika matetika no tena mitarika izany. Tsy tokony anavana fa tokony andraisana fepetra mitovy avokoa ny fiara fitateram-bahoaka rehetra isorohana ny tranga tahaka izao. Maro amin'ny fiara eto andrenivohitra eto ihany koa mantsy no tsy manaraka ny fenitra ka matetika mitera-doza. Eo amin'ny pejy ny finoana kosa indray ary dia ho tanteraina ny alahady fa 7 ny volana oktobra araky amin'ny 24 izao eny amin'ny Coliseum Antsonjobe ny fanompoam-pivavahana lehibe ametrahana amin'ny fomba mpiangonana ireo olom-boafidy samihafa tariny birao mpiandraikitra foibe io nivon'ny fiangonana Jesoa Kristy eto Madagasikara sy ny mpanatanteraka hiasa amin'ny taom-piasana araky amin'ny 24 hatramin'ny taona 2024 anomboka amin'ny 10 ora moa ny fotoam-pivavahana ary ao anatin'ny fanajana ny fepetra ara-pahasalamana rehetra izany. Miisa 5 moa ny mpikambana mandrafitra ny birao vaovao tary ny filoha Irako Andriamasoami, ny filoha mpanampy ny mpitandrina Andriamampianina Zaka Armasy, ny filoha mpanampy laïque Razarasoa Timoty, ny mpitahiry vola Andriananja Voangy, ny mpanolotsaina mpitandrina Rakotobe Rajomanjato Doda Herso ary ny mpanolotsaina laïque Randriamamonso Georges Henri. Eo amin'ny vaovaon'ny fanatanjahantena kosa indray dia navoaka ny mpanazatra Eric Rabesandratana io arivo io ny lisitry ny mpilalao andrafitra ny ekipa pirenena malagasy amin'ny lalao indroa miantaona amin'ny fifanitsanana mondial 2024 izay fanandrina ny Bariany Madagasikara sy ny Léopard ny RDC Congo ny fafito sy ny 10 volana oktobra izao. Any miaratina sy tahiriny aina.
mbola voatazona nazatra ny ekipa-pirenena malagasy sy bareny Madagasikara ihany i Erika Rabesan-dratana amin'ny lalao amin'ny andro fahatelo sy faefatra amin'ny fifantsana iakarana ny amin'ny mondial 2022 izay ifanandrina ny bareny Madagasikara sy ny Léopard ny RD Congo ny 7 oktobra anatanterana ny lalao mandroso sy ny lalao miverina ho tanterana eto amintsika ny 10 ny volana oktobra izao. Io arivo no namoaka ny lisitra ireo mpilalao andrafitra ny ekipa-pirenena ny tenany. Tafaverina amin'ny bare i Arnaud Gladison, Théodin, Fabien, mpilalao vaovao koa sy Sacha, vao 20 taona milalao any amin'ny William Carré, États-Unis. Mathiasy Toutsoa François, Rakoto Asimbola Zakanirina, Rakoto Armalala Njiva, Voavy Paulin, Van der Steen Sasa. I Van der Steen Sasa moa zany a dia milalao any amin'ny William Carré any États-Unis. Andriana Antenaina Anissé, futur Lecaire. Ravelson Ryan Renaldo, Andria Mahitsinuru Carolus, Amada Ibrahim Samuel, Ilay Mahatra Marco, Razakanan-tenaina Pascal, Lapoussin Loïc Terry, Hakim Abdallah, Manapsou Lalaina Zako, Rakoto Lehibe Tafitatina Fabrice, Romain Métanil, Ferry Bastien, Fabien Boyer, Mami GV, Eri Bastien, Randiana Tenaina Arnaud, Randia Murasata Tituna Sandach, Ramanzari Théodin, Marisana Gladison. Raha ny fantatra hanomboka ny 4 oktobra izao ny fampifondronana ny ekipa-pirenena ary hanomboka ny 7 oktobra kosa ny lalao voalohany. Eo amin'ny maresaka iraisam-pirenena dia mitohatra ny ady amin'ny fiparitany valanaretina Covid-19 ao Roumanie efa miroso amin'ny fanaovam-bakisiny fatra fahatelo izy ireo ankehitriny. Ny andinindin'izay ary entiny ando miaratiana sy tahiry aina. Mbola tao anatin'ny ady amin'ny fiparitany valanaretina Covid-19 ny firenena maneran-tany. Samanao izay ho afa ny afahana miaro ny mpona ao amin'ny firenena rehetra amin'izao fotoana izao. Ao Roumanie, miroso amin'ny fanaovam-bakisiny fatra fahatelo izy ireo ankehitriny no ny firongatry ny valanaretina ao an-toerana. Io ihany raha teo mantsy no vahaolana sy fomba mahomby indrindra afahana miaro tena manoloana ny fiparitany valanaretina. Ny ministry ny fahasalamam-bahoaka mpisolo-toerana mihitsy no nitarika ny amin'ny fampiaran-jany entina namafisana ny fanentanana ny olona nao vaksiny. Raha ny tarimarika mantsy mbola ambany ny tahafanaovam-bakisiny ao Roumanie. Raha efa mananika hatrany amin'ny 2.7 ny olon-dehibe Europeana na vita vaksiny tanteraka, tsy misy afa-tsy 3.7 kosa izany ao amin'ity firenena ity. Mbola olana goavana ny tsy fampiany fanentanana. Maro amin'ny olona raha teo ihany koa no mbola mirorosaina amin'ny fanatanterahana-zany. Tato anatin'ny andro maromaro, tsy nitsaha niakatra ny tany olona voamarina fa mitondra ny tsy mikaretina Covid-19 ao Roumanie. Tao anatin'ny iray andro monja, efa tafakatra hatrany amin'ny 1,000 ny tranga vaovao. Ka antony goavana namafisana ny fanentanana nao vaksiny. Efa manomboka tsy maraka noho izany ireo tobim-pahasalamana mandray an-tanana ireo marary ao an-toerana. Tsy ampy ihany koa ny mpitsabo. Hatramin'ny atombohan'ny valanaretina, efa tafakatra manodidina ny 7,993 ireo maty tany an-toerana. Faritra maromaro araka izany no efa nanomboka mandray fepetra mpiarina ao aminy afana mifehy ity valanaretina ity.
efa antonitra amin'izao ny fananganana ny vomiera malotena misahana ny fifidianana eto Madagasikara na ny CENI izany raha ny fanazavany sekretera jenerali ny atoko-tsiky Madagasikara Rina Randriamasinoro dia tokony hisy mihitsy aloha ny fandravana ny CENI ary tokony hojerena ny andinin-dalàna manomevahana amin'ny alalan'ny alabato mety ho ataon'ny mpitondra Asinandriamalala sy Tokra Marla. Mitaky ny andravana ny CENI amin'izao fotoana izao sy amin'izao endriny izao ny sekretera jeneraly ny antoko-tim. Raha jerena tokoa mantsy ny olona andrafitra CENI vaovao araka ny lalàna 2024 tsipika 420 dia olona ny fanjakana hatrany no andrafitra ny 5 amin'ireo mpikambana 9. Misy anankisivy ny olona tokony andrafitra n'izay birao ny CENI vaovao zay voalohany ao anatin'izany misy ny tendren'ny filohan'ny repoblika. Ny faharoa olona voafidy eo anivon'ny antenimeran-doolona. Ny fahatelo olona voafidy eo anivon'ny antenimeram-pirenena. Faefatra olona voafidy eo anivon'ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana. Dia misy ihany koa moa ny ordre des journalistes ary ny roa mandrafitra ny farany dia olona fidin'ny société civile. Raha izay zavatra teneniko izay dia raha antsika mahafantatra ny situation ny Madagasikara aloha hoe ao anatin'ireo olona 9 ireo zany farafahakeliny olona 5 ao amin'ireo olona mpitondra daholo satria aza diny fa no manana maro anisa eo anivon'ny antenimeram-pirenena dia ny olona izao fitondrana izao ary voaingana izy nataony forsinina foana na dia ny fifidianana loolona ary dia 100% anazy ny ao anivon'ny olona. Ny ACC moa fa hitantsika ny fanendrena mpikambana teo anatin'ny ACC voaingana teo dikan'izany zany tsy manana ny tena crédibilité an'ilay CENI amin'ny fikarakarana fifidianana ary izay ilay ady sy tolona nataonay hoe mila ny fanovana ao anatin'ilay izy satria olona izay azon'ny fitondrana ilay rafitra zany zao ataontsika hoe à 75% zany ny mandrafitra ny olona mpikambana ao anatin'io dia olona azon'ny fitondrana resahana avokoa satria anisan'ny olona daholo ny ao anatin'izay. Ka raha iresaka fifidianana antsika amin'ny 2023 tsisy dikany mihitsy ny anaovana fifidianana raha io zavatra misy eo io. Tamin'ny 2018 ary rehefa hitantsika ny doublon nisy firiny ao anatin'ny doublon nataony fitoriana maro isan-karazany dia valomoreny hoe azo raisina fa tsy mitombina. Mbola pira lavitra noho iny ny fifidianana isy eo io raha zao rafitra misy zao satria vao mahay mirona makany amin'ny tsisy fisina fahaleovan-tena ananan'ny CENI zany dia izay lelana fanovana mialohan'ny fifidianana. Araka izany dia mila ovaina lalàna mifehy sy mandrafitra io CENI io raha tiana ny sy ny filaminana sy ny fitoniana ara-politika aorian'ny fifidianana eto Madagasikara. Lalàna mihitsy zany le mandrafitra n'le olona tokony andrafitra ny CENI ny tokony ovaina ary izay le fitakina nataon'ny rodoben'ny mpanohatra tamin'ny 24-25 juillet farany teo hoe mila ravana ny CENI amin'izao endriny izao ary mila ravana ny ACC. Reny zany tsy hoe mitaky tontolo fotsiny fa tena misy antony mazava. Io zao le lalàna mandrafitra ny CENI io dia hitantsika zany hoe mpikambana ao anatin'ny CENI ny roa apatelina dia olona tendren'ny fitondrana. Dia izay le mila ovany zay raha tena tia azo fifidianana madio sy mangarahary tsika satria ny nataontsika hoe ny mpikambana eo anivon'ny ACC dia tsy ohatran'izay ihany koa ny fomba andrafetana ny mpikambanao izay olona hitsara ny fifidianana rehefa avy eo. Ny tena zavatra tsy mety ao anatin'ity lalàna ity ihany koa dia hoe le parti politique na le olona izay tokony manana parti politika zany tena ataontsika hoe tena acteur principal tsy manana solotena eo anivon'ny CENI zany tsisy olona isolotena azy fa io ny rafitra misy aloha zany zao dia izay le angatahana hoe ahoana moa ny ahafahan'ny parti politika anara-maso ny fifidianana izy tsy mpikambana ary tsy afaka hiteny mihitsy zany eo anivon'ny CENI. Raha tsy ahivina dia tsy fanoherana botolo ny an'ny mpanohitra tamin'ny fikaonando nasionaly nataon'izy ireo teny bypassiny ary anisan'ny takian'izy ireo ny fandravana ny CENI sy ny HCC. Tsy ny tima irery akory no mitaky izany fa mpanohitra rehetra manerana any Madagasikara. Velotaraina ny mpiasa amina orinasa SMIE na ny Société Malgache Import Export etsy Alarobia amin'izao no ny afisiky ny lehibe ny orinasa araka ny fanazavany mpiasa. Noterena anova daty tamina entana lany daty amidy eto Madagasikara mantsy ireo mpiasa ireo ka nanaiky ka nisy tamin'ireo mpiasa indraiky no nadoboka amponja. Asinandriamalala Tokra Marla.
Miisa roa ireo olona gadra no ny endrikendrika nataony teratany italiana iray izay tompony orinasa SMIE etsy Alarobia. Lolon'ny mpampiasa io no tena antony anendrikendrehana ireo raha ireo hoy ireo mpiasa. Fantatra matsy fa niterena anovadaty tamin'ireo sakafo efa lany daty avy any ivelany ireo mpiasa ireo ka tsy nanaiky izany ka izao tratry ny fanendrikendrehana izao. Arak'le entana lany daty izay nentina nitorohana an'ireto mpiasa 20 mirahalahy reto izay nendrikendrehana ho nangalatra. Dia nefa ny tena marina izy ny fanambaran'ilay ankizy ny fahamarinana atao anatin'ilay société le filazany an'ilay entana lany daty forcé novaina no nahatonga azy ireo no nitondra an'ilay raha teny amin'ny fitsarana ka lazay fa nangalatra ilay ankizy. Rehefa nandeha ny fitsarana ny akety zany dia nahazo ALP ny 90 ary ny anankiroa MD izay niteneniny zareo hoe premier responsable sy deuxième responsable ozy izy mandeha MD nefa ireo ankizy MD ireo tompoka sady tsy premier responsable tsy deuxième responsable fa mbola ao amin'ny société ao amin'izao orasa fotoana izao le premier responsable sy ny deuxième responsable zany hoe tsy ao anatin'le andraikitra mihitsy le ankizy nefa nalefa MD. Dia rehefa nandeha zay raha zay dia tsy nirina eto koa aloha fa nampanaoviny enquêteur signature amin'ny feuille blanche ireo ankizy ireo. Feuille blanche nampanaoviny signature manao signature tsirairay eto nareo 90 nahazo liberté feuille blanche tsisy ninina nampanaoviny signature an'ilay ankizy. Rehefa nandeha zany taty arina tsy mipetraka tamin'izao zay fa nandeha tany amin'ny commerce, nandeha tany amin'ny Bianco, nandeha tany amin'ny syndicat dia nandeha tany amin'ny inspection. Dia nandray anay aloha ny inspection sy ny karazana izay nandehanana izy ireo ary dia nandeha nidina tany toerana avy hatrany ny tompony andraikitra nanamarina ny zavatra izay nolazaina hoe tena marina ary ve le entana lany daty izay no teneniny reto ankizy ireo ary dia voapirofo izany fa tratra tao le entana lany daty sy tao nefa voaova ihany koa ny daty. Tao arinany tamin'ny maly ariva zany zay tao arinany izay dia niditra indray ny zandary amin'izao orasa fotoana izao manao fanamborana telonahy indray mandefa convocation dia manao fanamborana indray telonahy hoe misy zavatra mbola tsy feno fa mbola miverina kely any zandary maloha nareo anontaniana zavatra tsy feno tsy fantatra hoe inona ny fahamarinan'ilay izy. Fantatra ihany koa fa nantaratasy fampiatsoana ireo olona atao famotorana azy dia tsy ara-dalàna tanteraka hoy ny mpisolo vava ireo mpiasa ireo. Mampahatsiasy miantso an'zareo mba hanaraka ny procédure araky ny tokony ho izy. Efa imbetsaka zahay ny famaly amin'ny OPJ amin'ity raha ty fa dia mbola miseho ihany le izy. Imbetsaka ho izy zao famaly misy fa rehefa tonga le convocation dia misoratra eo amin'le antony soit transmis zany tsy antony izy tsy misoratra any amin'ny code de procédure pénale misy zany soit transmis zany. Fa le fitorina no avy any amin'ny fitsarana dia iny hono no motify anaovana ankety amin'le olona araka ny voalaza teo raha ny tokony ho izy. Farafaratsiny izy na tsy teny mo ohatra hoe vol na assassinat na ina mba teneniny le article ao amin'ny code pénal milaza hoe no zao article zao miny farafaratsiny zay zao fa raha ny tokony ho izy tokony milazainy misy hoe nangalatra anao namon'olona anao nanao viol anao zay tokony teneniny aminatiny le convocation mba ahafahan'le olona miaro tena manomana an'le fiarovatenany. Ka izay indrindra no nahatonga an'le olona androany satria re olona reo dia fa tany amin'ny gendarmerie no ny tongatonga zay dia niteny hoe ny olonay sy atao ankety. Ny antony dia tsotra ameo anay ny motif convoquenareo ny olonay zay ny olonay voataonareo ankety fa ny olonay tsy ekenay atao ankety raha tsy omenareo manjava hoe inona ny antony convoquenanazy. Raha araky ny vaovao voaray an-trano moa dia fantatra fa na dia efa voapirofo ministera tompon'andraikitra sy efa naboraka ireo mpiasa azy ny fanampozinana ara-tsakafo ireo dia fantatra fa mbola misokatra hatrany ity orinasa ity. Iverenantsika kely ny pejy fampianarana dia tsy ho afaka handray ny mpianatra afaka baka tamin'ny taona ity avokoa ny eny amin'ny université. Ho aiza avokoa araka izany ireo tanora ireo ary ianao ahoana ihany koa ny hoaviny mpampianatra eny amin'ny université ary no mamaly ireo fanontaniana ireo ato anatin'ny ity fanadihadiana ity sary sy rindran-sary ny Manorandre Malala. Marary tanteraka ny sehatra ny fampianarana eto amintsika. Tsy mpianatra, tsy mpampianatra fa misedra olana avokoa.
fantatra izao fa tsy ho afaka handray ny mpianatra afaka baccalauréat amin'ity taona ity ny ankamaroany sampam-pampianarana amin'ny université Fanjakana. Olona ny fotodrafitrasa voalohany indrindra tsy ampiandrasana mpianatra indroa miantaona na promotion anankiroa fa eo ihany koa ny olona ny fotoana tsy ampy ny fotoana anomanana ny fifananana idirana ho mpianatra sy ny fisafidianana ny antotan-taratasy na ny sélection de dossier. Ny 20 volana novambra izao ihany koa mantsy dia hifarana ny fotoam-pisoratana anarana. Tsy misy afa-tsy ny mpianatra afaka baka ny taona 2024 ihany araka izany no raisy ny université amin'ny taom-pianarana 2024 2024 ity. Ireo no efa nahavita ny fifaninanana. Raha raisina le izy hoe tsy taona fotsy satria ny asa ihany zay arak'izay azo natao. Tsy taona fotsy le izy satria ny hitatra lay any scolaire ohatran'ny silicone ohatran'ny élastique fa taona fotsy le izy ho an'ireo mpianatra niaran'izay. Dia io zany vokany izy moa no menatsiny tsisy menatsiny fa tena covid nga afaka omena antsiny fa ny tena marina isika variana loatra amin'le hoe tsy maintsy vita ny taom-pianarana dia vita zany ny taom-pianarana dia zao mivokana izany voa anatin'izay kiakizy zany. Ny université koa tsy afaka handray andreo vaky be dia be ireo satria isika tsy manana infrastructure andraisana azy zay ary sahirana amina salle de classe amina fotoana normal ny ankizy eny amin'ny couloir mipetraka amin'ny fotoana normal ato ambadika ato nareo afaka mijery nareo fa tsisy rano nge mavesiany ianao tsisy jiro nge ty baraoko ty zay nginy zavatra olana ty amin'ny université. Ny olona eto amin'ny université zay efa misy tokony hovahana aloha reny olona amin'ny PAT reny za zao afaka miteny aminareo fa zay moa tsy migré fa hoe dia mangina aloha zany fa satria zay aloha satria samy sahirana ny karama tambo karamanay nge 2018 ny voaray farany. Misy olana goavana be ty amin'ny université ny olana fototra dia hoe tsy ampy ny vola zany any raha teto hatramin'izay niaraka teto hatramin'izao mbola le tapolo tao ihany nao tsy ampy ny vola tsy ampy ny vola nefa misy vola mandeha fotsiny sala amin'izao eto amin'ny université. Tsy manambola ny université izay ny olana voalohany sedra ny université rehetra eto Madagasikara amin'izao. Tsy misy afa-tsy ny vola araka izany no vahaolana voalohany. Sarotra zany fanontaniana zany fa dia raha mahita eo fa tsy maintsy maka mesure goavantsika hoe mila omena vola ny université. Ny fanjakana nefa tsy manambola hoe hitarina ohatran'ny siligomainy koa ka dia izarazara fa misy vola eo fa resaka ny solution hoe toko aloha dia tsotra be hoe misy vola eo lany any amin'ny bourse ajanony amin'izay hoe bourse io zay voalohany. Sitrany misy vola am-piodinana ny université faharoa ajanony ny frais d'inscription. Ny ankizy zany tsy miankara ty amin'ny université andovola fa ny ankizy koa tsy miankara ty amin'ny université aka bourse dia le volana bourse anaovana investissement fa raha tsy zany dia mandro amin'ny tsiramety daholo tsika satria averiko indray ny karamanay mpampianatra ny tamin'ny karamanay 2018 hatramin'izao mbola tsy voaray dia miteny aminareo fa misy mpampianatra ty amin'ny université tsy malofa hatrany na 500 000 francs zay zany zavatra misy ety. Voatery hiandry amin'ny taom-pianarana 2024 2024 araka izany ny mpianatra afaka baka tamin'ity taona ity ho an'ireo izay tsy manana fahafahana makany amin'ny sekoly tsy miankina. Tsy manana fahatokisana ny mpitondra ankehitriny intsony ny vahoaka malagasy manoloana ny tsy fitezana maro ataony fisehosehoana no tena angadiny izay mampitondra faisana ny vahoaka tsy mandady arony izany. Mametra fialana ny vahaolana mametra mpialana aingana ny vahaolana hoy indrindra ny professeur MBs Alarobia. Miala andre matofoloha manana fahendrena aza misehoseho midedadedaka ohatran'io aza misolelaka any amin'ny vazaha fa raha tena iady ianao vonony zay anampy anao fa raha io ataonao io dia mazava nge ny tanjonao isolelaka amin'ny vazaha ivarotra ny tanindrazana zay ny tsy azo ekena ampibabitsosa hatra ny taranaka génération firy no asianao amin'ny babiny trosanao nefa ianao manomorona trano aria Suisse ary manorona trano any Dubai any Chine eran'izao rehetrarehetra zao ny tena loza dia everina fa tsisy malala an'izany ny malagasy. Ianao nge hoadinina amin'izany ianao ho anontanian'ny frantsay fotsiny ianao ary tsy afa miala amin'ny Sarkozy namanao ianao zay tsoroko eto fa criminel
miaraka aminy ianao izy ny nametraka tanao teo a tsy afa-miala aminy ianao zany anontaniny fotsiny ianao hoe aizany misy ny tranonao fantatrao ve zany hoe le Vaovao Apéré zany firy ny appartementanao sy ny parkingnao ao de inona ny avalinao aiza ny avoarilisitinao de inona ny avalinao azy diky zany fa tsy afaka iady amindreo ianao ary tsisy malagasy a hoe mahatoky any itsony aloha tsorona marina fa izy a ny mbola midetaka sy mampiasa vola de zay a ny mbola mahatonga amin'ny malagasy a tsisy samy teny fa za mahitsy ny fiteniko a raha manam-pahendrena kely selitsisy anao andre mato filoha amin'ny mapara filohan'ireo hoe mapara na IRK na IRD mialatsiny aminao raha matokolimansa fa amiko zany a miezany tanora hoe isika rehetra miaraka amin'ny débile isika rehetra miaraka amin'ny ketrina sy ny sisa amiko le izy a efa izy rehetra sisa ary tsy manana pilier tsony izy manovana azy miaramila sisa sy reo fonctionnaire ampijaliana tsy samy grevy a satria mbola te handray vola ary indrindrindrindra le trosany lazainao teo a décaissement extérieur sisa ny ekinany nefa reo a tsy mitondra ninninona ho amin'ny vahoaka malagasy hoarainao rehefa aveo rehefa tapitra ny fampalalambavao ny fandaharana sahila sy zao iny arahana amin'ny professeur Mbs Alarobia iresany sy anazavany misimisy kokoa ny mahakasika ny raharam-pirenena ankehitriny anasakanao sady ny anaraka izany hatramin'ny farany satria dia afinaritra sy afana tokoa ny ady hevitra iarahana aminy ato anatin'ity fanadihadiana farany ity kosa no hitondrany zavandre mahefa sy andry rakoto malala aminao ny teboka anisan'ny songadina atao anatin'ny fandaharana miara-manonja androany taoriana moan'ny paky ny didi-pitsarana mikasika ny raha olona ary zakarabe koto sy ny prime ministre teo aloha dia mitodika any amin'ny fitsarana avokoa ny sain'ny mpanara Vaovao amin'izao fotoana izao mahakasika ireo raha mafana na voasaringotra tompona andraikitra ambony maro tato anatin'ity fitondrana rajoelona ity izay mbola tsy nahitana toy ny ankehitriny isan'ny voalohany amin'izany ny RAVAO Mbs izay navoasaringotra ny ministra ny fanabeazana teo aloha ny raha ikoromplahy izay navoatontonona ny ministra ny atany teo aloha ny mahakasika ireo volamena 7.5 kilao tratra tatsy Afrika Atsimo izay tsy fantara mazava ny toy ny hatramin'izao ny raha MANOME izay navoasaringotra ny Italiany serasera teo anivon'ny fiadidinan'ny Repoblika izay nalefa nitana andraikitra ambony ao amin'ny masivony Madagasikara ho la Frantsa ny fanontaniana mipetraka moa ao anatin'izany rehetra izany dia ny hoe tena manao ny asany ve ny fitsarana sa rehefa ny olon'ny fitondrana no manana raharaha eo anivon'ny fitsarana dia mitarazoka ny famoahana didi-pitsarana mikasika azy ireny ny olana mipetraka dia izao olona no tsongaina ve no tsaraina amin'izy io lasa fitaovana politika ve le fitsarana ambony mikasika an'ireo olona izay mitondra eo ny fanontany zay leo fifangarom-pahefana zany io ny any anatin'ny mpanatanteraka any ny lasa nanambomboatra an'le izy natao sopa komity a dia atao analana an'izay mety anohatra na ny mety manana ny fitaovana mety anoherana azy ka dia ao no kapaina ny ranjony tiako tenenina amin'izany maromaro any roan'ireo ny zavatra nandeha teto amin'ny firenena na tany amin'ny tetezamita nanaraka an'izany ohatrany tsire hoe ahoana ny farany manome ohatra anao azao aiza moa zany zao le volamena 7.7 kilao na manarina ny vaovao azoko farany hoe inona zay 7.7 kilao fa ny ditona ny detavina fa ngasany tsy ny nanaovanao heliko anresahany misy a volany mitongilana zany hoe lasa miasa ho an'ny politika ny rafim-panjakana ray manontolo akoatra izay nanitsy ny filazan'ireo syndika ny mpiasan'ny ary Madagasikara ihany koa androany ny solombavam-bahoaka fetra lamzavombololona izay nanambara fa ireo mpitondra ny fandimby teto amin'ny firenena no nanimba ity orinasa mpanjakana ity artiky ny mampatsiahy eto a mpafantatra ny vahoaka malagasy sy ny mpanaraka n'izao miara-manonjy izao fa ny aina marina ny aina tao anatina faty antoka izany orinasa izany hatramin'ny taona 4 fa tsapa nefa fa niarina ary voaporoa fa niarina zany orinasa izany satria inona no antony nanomboka ny oty nanomboka nahatsapa na ny mpiasa na ny mpiara-miombonantoka na ny mpanjifa fa miarina izany a ary nitolotra nomeny zany orinasa mpanjakana izany dia afaka mifampita natao hoe vitsy ara ny fiaramanidina teo ampelantanany zany orinasa malagasy izany eramady zay rerehan'ny firenetsika
dia tsapa fa niariny zany orinasy izany satria nipetraka ery taona monja latsaka taty orinna ny nahatongava amin'ny filoha Ravalomanana teo amin'ny fitondrana ny firenena tamin'ny volana mai 2003 na 3 dia efa tonga ny Boeing 767 300 andray mihitsy io amin'ny lokony ny era Madagasikara tonga teto amintsika izany dia nanao ezaka mihitsy ary tsapako fa afaka miaina tao anatina fotoana moderna na hoe vaninandro moderna afaka milahatra na vitsy ara ny fiaramanidiny era Madagasikara amin'ireo kompania lehibe mpitaterana na bakabaka rehetra manerana ny zao tontolo zao izany kompania era Madagasikara izany fa ny tena loza ary tena rangory fototry ny afo amin'izao tena hoe filentehan'ny fahampotehany orinasa era Madagasikara izao dia nanomboka tamin'ny fanonganam-panjakana tamin'ny 2004 no tarihan'ny filoham-pirenena ankehitriny na ino no lazainareo na inona lazainareo ekipa ny fitondrana dia nanomboka tamin'izay isany voaresaka tao anatin'ny fandaharana androany ihany koa moa ny mikasika ny tsy fahaizan'ny mpitondra mijery ny lahara-pameny vahoaka ny olana ny jiro sy rano henanivo ny fokotany tsiraray aveny ary ihany koa ny fitantanana ny firenena amin'ny ankapobeny izay tsy mandeha amin'izay loany ny hoetrany ireo ny vahiny tao anatin'ny fandaharana androany apatsivoko anao vetivety ny fandaharam-potoana eto amin'ny MBS rehefa avy eo rehefa tapitra ny fampahalalam-baovao taky ny mahazatra ny fandaharana Global News aorin'izay kosa araky ny efa nolazaiko anao teo an-trano dia ny fandaharana Sahila zao iarahana amin'ny Clémence Rarinirina sy Lili Rafarala vahin'izy ireo anatin'ny fandaharana moa James Saratsy mampamakafaka politique aorin'ny fandaharana Sahila zao kosa ny horonan-tsary un couple de rêve ny tena kosa mametraka ny veloma mandrapitafa ho amin'ny manaraka indray tomboky lasy tomboky vavy